Fa ny amin'ny miarabanitsika rehetra zany voalohany indrindra aloha dia mampiara-mony ny firenenan'ny club 08 dia matsiaro manana didy sy andraikitra ho an'ireo mpiraitan-drazananay ka noho izany dia aleo mazava ny fandehan'izy ity zany hoe manana tanjona zany tsy isika amin'ity fandarana ity. Voalohany indrindra dia hoe mizara ny fahalalana sy mitarika amin'ny lafiny izay hoe hitantsika hoe mahomby. Voalohany indrindra aloha tarika an'ireo mpiaino zany dia faharoan'izay koa dia hoe mifanakalo hevitra izay mahakasika ireo fanainga hoenti-mandroso ho any amin'ny tena hoe fivoarana. Ary ny fahatelo manaraka arak'izay dia hoe mizara ny hevitra zany sy ny tari-dalana hanatsarana ny lalak'izorana amin'ny ho avy. Izay angambany amin'ny ambangovangony fa raha ohatra tiako ampiana ihany ilay hoe fanabeazana koa izy ity, fanabeazana ny olom-pirenena izay mahakasika ny tena hoe demokrasia sy ny atao hoe fanjakana tsara tantana. Fomba vahiny moa dia hoe ny demokrasia sy ny bonne gouvernance. Ka alohan'ny hidirantsika amin'ny tena hoe ataontsika hoe zavatra mivaingana izay hoe fanontaniana miaraka amin'ireto zoky sy olona efa manana traikefa nasaina reto dia angambany anisy fanolorana kely hoe inona moa ny atao hoe club 1808. Izy io zany dia fikambanana tsy manao politika izay mikatsaka hatrany ho an'ny soa iombonana ho an'i Madagasikara satria manana tamberin'andraikitra angamba ny fomba fiteny, tamberin'andraikitra manoloana ny tanindrazana nipoirana. Dia izay ny atao hoe amin'ny ambangovango ny momba ny kluba 7-10 ka dia izay mikambana moa zany dia misy anay ao a Madagasikara voalohany indrindra ary koa eran'ny zao tontolo izao eto a Frantsa, any Canada, ny États-Unis, la Réunion koa misy anay. Ka izay zany fa dia faly aho zany manolotra ity fandarana ity eo akaiky ny namana izay mpikambana ihany koa mikarakara sy manao ny fandrindrana Rojo Ranaivoarisoa izay mpanoratra poeta koa ary manana fahaizana ihany koa amin'ity lafiny atao hoe fifandraisana eran-tany na hoe affaire internationale sy ny diplomatie internationale. Dia faly ahy zany miaraka manolotra azy sy mandrindra ity fandarana ity eto amin'ny maha filohan'ny kluba 7-10. Izay ary fa dia omeko anao ny tenenana Irojo angambany hanolotra hoe iza moa zany ireto zokintsika reto dia avy eo tohizana fanontaniana isan-karazany. Misaotra indrindra na amin'ny fitenenana Tojo. Ny lohahevitra ny velakevitra ataontsika androany moa zany dia miokana amin'ny hoe fitondrana tohinona no mety ao Madagasikara. Fitondrana tohinona no mety ao Madagasikara. Manoloana antsika eto moa zany misy an'Andriamatoa Denis Andriamandroso izay mpampianatra, diplomaty, manam-pahaizana manokana eo amin'ny tontolon'ny diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Eo ihany koa Andriamatoa Philippe Radzone, mpamakafaka ara-politika, mpahay ny fiarahamonina moa zany manaraka azy io moa zany vao fa izay fantatritsika rehetra amin'ny mampanao gazety azy, éditorialiste amin'ny tany teny tantara. Ireo zany vahintsika amin'ity anio ity lohahevitra koa efa voalaza tetsam-piandohana hoe fitondrana tohinona no mety ao Madagasikara. Hanombohantsika azy ary. Razoina, raha mitodika kely mahatsian'ny tantaran'i Madagasikara tsika tany am-piandohana dia nisy aloha ny vanim-potoana fahampanjaka hatramin'ny taona 1970. Nanomboka teo kosa nefa dia niditra ireo mpanjanatany frantsay ka nanjanaka amin'ny Madagasikara hatramin'ny taona 1950 izay nanomezana antsika, namerenana tamintsika indray ny fahaleovantena fa tamin'ny taona 1970 no nambara-pahabemaso fa verina amin'ny fahaleovantena ny Madagasikara. Nanomboka tamin'ny taona 1970 io zany dia niaina tao anatin'ny fanjakana republikanina i Madagasikara.
mandraka ankehitriny. Amin'izao fotoana izao ary ao anatin'ny kion-dalana amin'ny fivadihana pejy vaovao tsika eto amin'ny firenena. Maro ireo vahoaka malagasy liana sy mametra-panontaniana, tsy hitan'izay ale, mitady mpitari-dalana izy ireo, mitady fahazavana mba ahafahany mizotra, mba ahafahany mitady izay lalaka-izorany satria mahatsiaro tena lasa ambanin-javatra izy ireo manoloana ny toetra raha misy. Todika aminareo telo mirahalahy ary ny tenako, inona marina moa izany natao hoe fitondrana? Ankoatra ny lalam-panorenana izay mametraka ny rafim-pitantanana ny tany sy ny fanjakana, tsy azo didy-tsita ny kolontsaina izay mifototra amin'ny fomba amam-panao mandrafitra ny tena malagasy, mpitarika toy ny ahoana no mety amin'ny fitantanana ny Madagasikara sy ny mponina rehetra ao aminy. Ia, misaotra indrindra antsika voalohany teny aloha dia fisaorana ny club du J08 mikarakara ity fandaharana ity, misaotra indrindra ny Toto Andriany Tansoa, Rojo Ranevoarsoa, ary fa miaraba ny nareo mirahalahy izay mifarimbona zany amin'ny fizaran-kevitra ataontsika androany. Raha mety dia angamba tonga dia atomboko any amin'ny conclusion fe any avy hatrany angamba le izy hoe raha fanontaniana mipetraka ina fitondrana toy inona dia zany mahita angambany hoe raha fitondrana mantsy dia atao hoe gouvernement, raha fomba fitondrana dia atao hoe gouvernance, fa ny tena izy angamba ny ary ilain'ny Madagasikara dia fifampitondrana, zany hoe pacte ataon'ireo olom-pirenena, pacte citoyen, zay le atao hoe contrat social hatramin'ny andron'ny Rousseau, zany hoe misy fifanarahana tokony apetraka, fifarombonana, ka raha misy ireo voalaza teo hoe tamberina andraikitra, dia misy koa natao hoe tambatra andraikitra, satria tsy an'izay mitondra rehery fotsiny ny fitazomana sy fitontanana firenena. Fa firenena fitondrana fanjakana no any mpitondra, fa fitondrana firenena kosa dia ny olom-pirenena rehetra. Ary eo no apetraka hoe misy rafitra fa tokony hifampizarana ny andraikitra, ary raha ohatra ka misy hoe manana didy sy andraikitra dia manana didy ny mpitondra, manana didy ny vahoaka, fa mifampitondra ireo. Raha misy androm-panjakana dia samy manana ny andraikiny ireo fa mifampitondra ireo, ary tokony samy manana ny maha izy azy. Ary raha ohatra ka misy ohatrany hoe amin'ny faritra tsirairay na fokontany tsirairay samy manana andraikitra dia tokony mifarimbona, ary izay fijoroan'ny olom-pirenena zay le fitenena teo hoe fampianaran'ny olom-pirenena, ny fifoazan'ny olom-pirenena, ny veille citoyen, no hitako hoe atonga ny fifampitondrana io, fa mila mahitsy ny fomba fiasa, mila mahitsy ihany koa ny fomba fiteny, izany hoe manaraka ny fahamaritana tena izy. Ny mpitondra izay teny hoe manaja ny lalam-panorenana toy ny anak'Andriamaso dia tokony hanaja ny lalam-panorenana fa tsy sanatria kosa anova izany. Zay ngamba no fampidirana ataoko dia misaotra indrindra. Mampandinika mpamakafaka ny tantaram-pirenenan'ny vao fa manao ahoana no mety fahitanao an'izay hoe misy karazam-pitondrana ny fandimby teo Madagasikara. Lalovantsika ny fitondrana fahampanjaka, ny fitantanan'ireo mpanjanantany, izao tsika anatina fanjakana republikanina. Tena mety amin'ny fitantanam-pirenenan'ny Madagasikara tokoa ve izay sa endrika fitondrana manao ahoana no mety amintsika? Eo ambelona aloha ny fiarabana anareo mikarakara ny club valo ambin'ny folo ohatra valo, miaraba koa ny reto raha mianaka manatrika eto, miaraba izay hijerentsika aorianao. Ny ahy mahafinaritra ary izy le hashtag napetraka iny le hoe tany, teny, tantara. Faningitra ireo amiko ary tsy tokony sarahana. Dia mahafinaritra nametrana le fantaniana ozy ireo hoe fitondrana tahakana inona ary. Dia tiako avarina fantaniana izy hoe tsika ve tanatin'ny tantarantsika ary efa nisy fitondrana anankiray izay heverintsika hoe tena tonga lafatra, tapitrohatra. Matetika rehefa resaka tantara ohatran'izay dia verina foana ny anarana Andrianampoinimerina izay tsy mbola very tadidya, roanjato taona aty ny ambony zany hoe manafakesina. Misy antony zany. Za koa tsy miteny hoe tapitrohatra ary tsy pentina mihitsy ny tamin'ny fitondrana Andrianampoinimerina fa matoa tadidin'ny obolona, tadidin'ny vahoaka malagasy. Tsy tetimberina zany fa manerana nosy izy hoe nisy dikany zavatra napetraka izany olo izany, dia araka le tenin'ny Philippe Rajona teo adidy ifanomezana izy ateroka alao, misy falanjana, misy le fihavanana aveo mbola dia verenako fa ozy hoe fametrahana,
na zany sotoavana maromaro ary eto dia efa manatsika sady ihany koa zavatra soatany zareo tao anatin'ilay voankazo aminala mpanoratra vitsivitsy mpandinika vitsivitsy zareo ny faribona niaraka tamin'ny mopera le Sylvain Lefera tamin'izany fotoana zany dia midresaka ny enamaso ry zareo a midresaka ny tsy maty manota ry zareo a midresaka ny fihavanana zay vitesika lava io a anefa tsy asika votoatiny misy izy fa dia tansainao tsy anjery fotsiny zay ngamba aloha no ohatrany hoe teny fampidirana italiany resaka ataoko fa dia menany zokola Andriamandoto. Misaotra nareo namefetanenana miaraba rehetra zay mijery atsika zao sy mihaino ary miaraba nareo mirahalahy dia misaotra nareo koa ao amin'ny karakaran'izy ity. Fa nifetraky ny fanontaniana hoe fitondrana toy inona dia hatramin'izao aloha miresaka fitondrana dia mbola tsy nahita voay na ohatra hoe gido manontany hoe fitondrana tokoa inona mety amintsika. Fa tena fipetra voalohany zany a dia maha-olombelona atsika satria tsika olombelona zany a dia manana eritreritra hafa mihoatra ny voajanahary rehetrarehetra ary ny resaka nandrinipomerina teo vanfa amezana fotsiny amin'ity hoe resaka fitondrana ity dia zao no tena fiteny tam'izany. Voalohany a biby tsy manantotsy mandeha, faharoa rakamboty ny andrina ny vahoaka ny rainy arakamboty ny vahoaka ny andrina ny rainy zany hoe mifampitsinjo. N'inona fitondrana mipetraka zany a dia tsy afaka manderery na makalala tokana fa tsy maintsy a misy a fifandraisana, fifanomezan-tanana, fifankatiavana, fifamalina zany moa mahatonga amin'ny tenitsika ny hoe resaka valitanana. Ary eo amin'ny resaka politika dia valim-pitokisana ny tena tika an'izay hoe raha mena fitokisana nareo mitondra mena vola, mena andraikitra nataonareo iny dia valim-pitokisana izay zany dia tena andrasana amin'ny fitondrana. Ka amin'ny resaka fitondrantsika dia tena mipetraka indrindra moa ny tenako moa dia miasa ao ny atao hoe sy mibekevitra misorona sy mandravina ny savorivory politika. Efa tamin'ny 20 sy 2000 izy io no natsangana dia mieritreritra mihitsy hoe nahoana ny 13 taona tao aorian'ny fahazoevan-tena dia mitsilopoloko ohatr'izao tsika fadiran'ovana ary tamin'izay mbola kely dia tsy nisy mihitsy ny olona mitarika sarety fa amin'izao fotoan'izao kosa tompoko dia mitarika sarety ny olombelona fa tsy ny biby intsony ary mitsindroka fako ny mpiarabelona. Dia zay lasa fanontaniana hoe ahoana ary mahatonga antsika ohatran'izao satria vatsosoana Oceana Indiana Madagasikara tamin'ny taona 1970 zao zaza fadiran'ovany Oceana Indiana. Dia eo zany mipetraka hoe misy zavatra tsy mety zany eo ary zay ny mipetran'ilay fanontaniana hoe fitondrana toy inona. Dia raha ohatra mijery tantarantsika satria izy olombelona hatramin'izao tsisy afa-tsy ny olombelona manao politika ary nisy filôzofy Alemana zay milaza mihitsy fa ny olombelona ihany no afaka manao politika satria izy irery no afaka mandainga, izy irery no afaka mamorona lalàna, manitsy ny lalàna, manovaova lalàna, manodikodina lalàna ary manitsakitsaka ny lalàna sady mpandainga noa mpanao lalàna. Zay no mampitonga ny olombelona. Ka raha miresaka eto tsika zany fitondrana inona dia verina amin'ny olombelona ary ny olombelona to Madagasikara dia malagasy. Ka mahatonga fipetraka io fanontaniana io satria hoy izaho hoe lasa fadiran'ovana ny vahoaka mitrongo voahomana ary mahatsiaro tena hoe mangiry mihitsy amin'ny fiainana andavanandro. Ary ohatra misy dingana, misy tena banga be mihitsy ary satria misy tendrony tena manana ary tendrony tena fadiran'ovana. Dia ahoana ary ny tena fipetraka izy zavatra tsotra zany rehefa tena dinihina dia ohatran'ny firenena hafa ihany tsika satria taloha tsika nisy mpanjaka ny Tangalamena ary nisy zany rafitra miainga amin'ny atao hoe ray aman-dreny fitaratra. Ary raha dinihina zany hatramin'ny taona 1970 ny rehetrarehetra manana ray aman-dreny fitaratra daholo. Ny any
any Vietnam ohatra Ho Chi Minh, ny ao Afrika Atsimo ohatra Nelson Mandela, ary any amin'ny La Frantsa mahazatra antsika dia De Gaulle. Raha Antanina kosa nefany na Tanora Zoko na Tanora Zatra eto Madagasikara, izy ndray mandreny fitaratra tomboka 1970 dia tena mikarokaroka sy mihoatroatra aloha daholo rehetrarehetra fa tsy hita izay hoe azo atao holazaina hoe nitarika antsika. Zavatra anankitelo zany ny tena zavatra dinihina raha fa hoe miresaka fitondrana, dia voalohany nanina fitondrana naomby dia satria misy ray aman-dreny fitaratra. Faharoa any amin'ny tany hafa koa dia nisy mahery fo. Rehefa antanina koa izy amin'ny mahery fo mba ataontsika hoe fitaratra eto tsy misy malala mihitsy na iray aza, na tany Ilotany taloha fanjanahantany na amin'izao fotoana izao taorian'ny fanjanahantany dia miresaka ny VVS Rahalaimongo, tamin'ny 7 miresaka ny Egypte Lac hitany telon'ny Gasikara Ravoahangy Rasety Rabemananjara. Fa rehefa dinihina zany tsy misy hifaharana mihitsy tsika, ka le fitondrana tsy maintsy dinihina zany dia ny any amin'ny olombelona aloha zay vao nirafitra, zay vao ny lalàna fototra. Tsika malagasy hoe malala aloha fa misy tsika, ary raha malala tsika fa misy ahoana ny ahafantarantsika amin'izany amin'ny tantara ve eo amin'ny fahendrena ve, ary raha manana an'izany tsika ahoana ny fahaizantsika mampiseho an'izany hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra, satria raha mazava zay dia haintsika ny mametraka fanontaniana hoe inona atao fitondrana, inona atao fifampitondrana, ary aiza ny lalana kale.